tojo ihany no fitina ravalomananany atsika ny firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra Ravalomanana Tojo makasika ny tanora sy ny lafiny sosialy enona ny tanora ka fantarina ny tena olany amafisina ny fifanakaroza-kevitra mila miaino ireo maharary azy ka avelivelatra amin'ny hevina izy tena be loatra ny tanora tsy anasa ka ilaina ny fanamorana ny fahitana fivelomana sy fiofanana amin'ireo fototra-fitrasany komina ary ny fampiasana azy dinina manokana ny amin'ireo tanora amindonana-pona ka ny rafitra misy eo anivon'ny komina misanany sosialy no mandrindra ny fahazoan'izy ireny mizarany olana ahitana izay vahaolana medika azy entanina ny isaky ny boribory tany amin'ny fametrahana miaraka amin'ny komina ny fototra-fitrasa ilain'ny tanora ilaina ihany koa ny famaritana asa tana maro ho an'ny tanora mba tsy donana-pona izy ireo apetraka ny fanofanana ny tanora ahifeny lafin'ny fikirakiram-bola sy fampiasam-bola iezan'ny komina ny ampitomboisa ireo rafitra manome tohana sosialy ho an'ny vahoaka sahirana hojerena ny fandraisana an-tanana sy fanatsarana ny fiatrehany fiainana andavanandro tsara raha amorana ny fahazoan'ny tanora miatrika tsenana azy toy ny fiofanana fanofanana fanasongadinana ny talenta isan-karazany ka fitaovana fanampiana sy fanamoran'izany ny komina azo arindra tsara ny fampivelarana ny kolotsaina ny talenta sy ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny rafitra isam-pokotany iarahana miasa amin'ny komina ny firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanona araka iresika eko i Madagasikara ny firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra Ravalomanana Tojo makasika ny fanabeazana ny sekoly sy ny fianarana averina ny fanomezana fitaovam-pianarana sy aron'akanjo ho an'ireo mpianatra eny amin'ny EPP apetraka sy amafisina ny cantine scolaire atsaraina ny fampianarana ka omena fiofanana ireo mpampianatra atsaraina ihany koa ny fototra-fitrasa ny sekoly ikarohana mpamajivola ny fampidirana numerika any amin'ny EPP ny firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanona araka iresika eko i Madagasikara ny firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra Ravalomanana Tojo ho an'ny fahasalamana foanana mandritra ny fotoana voafetra ny saram-pitsabony na ny consultation eny amin'ireo CSP efatra ampina ny isan'ny fampidirana hôpitaly na ny hospitalisation ankoatra ny CSP2 namontany izay ihany afaka manao izany ampitomboana ny isan'ny CSP2 eto Antananarivo renivohitra apetraka ny rafitra tsara sy mahomby amatsiana fanafody tsy fototra fotsiny ihany an'ireo CSP2 ireo ka ankinina amin'ny fiara-miasa amin'ny sehatra hafa tsy miankina izany atao izay ampitomboana any anivon'ny quartier voafaritra maromaro ny trano evam-pahasalamana asiana mpitsabo na mpiara-miasa amin'ny mpitsabo ampitaovana fiara mpitondra marary ny DAS ao amin'ny CEA sy eo anivon'ny mpamonjy voina ny firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanona araka iresika eko i Madagasikara ny firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo
amelona ny fanantenana ho an'ny ponina avy amin'ny kandidalarana faefatra ravalomanana tojo ho an'ny fandriampahalemana an-tanan-dehibe ny antombony tsy fandriampahalemana teto andrenivohitra taory ny fanonganam-panjakana 7 tsy azo afeniny izany ny antony dia satria nozarina androba sy amakitrany ny olona no heverina fasahirana tamin'ireny etsika tsaradrariny tsy nitondranaka izy ireny lasa iainan'ny mponina isan'andro ny alatra fanendahana alabotry von'olona fandrobana sy ny hafa araka izany amafisina ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana satria asa iombonana izany hojerena izay azony komina tao amin'ny fanohanana ireo mpitandro ny filaminana ampitomboina nisan'ny polisy munisipaly saingy arakaraka izay fahafaha manao ny komina izany apetraka miaraka amin'ny mponina eny amin'ny fokotany ny andromaso ka ny komina no anampy amin'ny fotodrafitrasa sy ny fandaminana ny fanohanana ireo mponina isaky ny quartier amafisina ny fahafantarana ny mponina eny amin'ny fokotany ka ny firaisankina ny mponina no amaritra ny tsy maintsy fifankantara ny mpiarabelona mba amerina ny alatra sy ny vakitra ny mitranga izay mampiatran'olona dia tsy maintsy fantatry ny fokotany iaraha-miasa ireo tanora tsy manan-katao sy tsy anasa mba tsy hedonana-poana ka azo atao ny miara-miasa amin'ny mponina sy ny komina anakarama azy anao andrimaso Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona Araka ireseka Eko imatakasikara Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra ravalomanana tojo apetraka isaky ny quartier ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ka ataony ezaka rehetra iarana miasa amin'ny mpamatsy vola sy tsy miankina amin'izany ny mponina isaky ny fokotany no iarana miasa amin'ny fiarovana ireo jiro manazava ny tanàna ireo mifampiraraha amin'ny olon-tsotra mba ampiasaina ny rindriny na ny tafony raha ilainy izany mba mitana jiro iantsona fiara-miasa amin'ny mpanoana tsy miankina na iraisam-pirenena mihitsy ny opération ampoule ametrana takamoa eny amin'ireo faritra tsy misy izany Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona Araka ireseka Eko imatakasikara Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra ravalomanana tojo ho an'ny fanadiovana ny vako ny loto fidiovana averina amin'ny asiny sy ny asany sampana voaria na ny service de voaria izay sehatrasa makadiry eo anivon'ny komina voalohany jerena ifotony ireo lalàna manangana ny komina ary andraisana fepetra ny fandikan'izany faharoa anaovana fanadiadiana lalina ny momba ny asa ny faritra sasaniny sy izay rehetra mamatotra sy ifatorana amin'ireo orinasa manokana fanana ny CUA toy ny société municipale d'hygiène na ny SMH ny société municipale de gestion digitale na ny SMGD rehefa fantatra tsara ny aty vilan'izany dia tokony hisy fanapaka-hevitra raisiny mifanaraka ny tombontsoa ny mponina sy ny komina fatelo ny isaky ny quartier ihany koa dia tsara raha miara-mientana faefatra tafiditra ao anatin'izany ny fanavana ny fako fahadimy omendanja manokana ny RF2 amin'ny fanohizana ny fiara-miasa fahenina apetraka ny rafitra fanabeazana ny olom-pirenena momba ny fidiovana fahadiovana sy fahadiovana Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona Araka ireseka Eko imatakasikara Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina
avy amin'ny kandidalarana faefatra ravalomanana tojo ho an'ny tsena mpivarotra moron-dalana mpanjifa toejavatra manahirana lava eto amin'ny renivohitry Madagasikara ny fandaminana ny tsena sy ireo mpivelona amin'ny varotra moron-dalana samihafa ireto ary misosokevitra taridalana atolotry ny kandidat ravalomanana tojo tsy voatery anokana volabe foana aloha amin'ny voalohany ananganana fototrafitra sagoavana kanefa ny fandaminana anatiny aza tsy voafy akory noho izany ilaina ny fandrindrana ny toerana ny ora ny fanadiovana sy ny filaminana tsy ny mpivarotra ihany no mila alamina sy arindra fa tsara ihany koa raha mifanindran-dalana amin'izany ny tombontsoa ny mpiarabelona azo arindra ohatra ny ora fivarotana azo everina ny fanasokajiana vondrina varotra ampiarahana ampifandimbiasina ny ora na ny andro fa izany dia hiara-manapaka trany anireo voakasika rehetra tokony hananandraikitra ihany koa ny varotra amin'ny fitandrona ny zon'ny mpanjifa misy fifanjotombotsoa amin'izay fa ilaina mihitsy ihany koa ny fanabeazana ny mpiarabelona anjifa ny amin'ireo toerana voatokana ho an'ny mpivarotra fa tsy ny ety amoron-dalana ihany ampitomboana sy hatsaraina ireo toerana ho an'ireo mpivarotra amin'ny fotoana manokana toy ny noely ny am'roapolo jona ny pasika sy ny sisa fifampiresahana trano no atao fomba fiasa mba hivoahany ny tombotsoany be sy ny maro Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona Araka ireseka Eko imatakasikara Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona Fanarenana n'Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra ravalomanana tojo ho an'ny fifamoivozana toy ny fitaterana ny fiara sy moto ary ny fivezifezena amafisina sy avaozina ny fiara-miasa eo amin'ny CTU sy ny FMA parking sy fiantsonana samihafa tsy maintsy atao ny fanadiadiana lalina momba ny SMGD ahitana izay tena zava-miafinao ary ho tsinjovina amin'izany tombotsoa ny komina sy ny mpampiasa fototra-afitrasany rehetra ny zipark mbola misy marina ve ny fanadiadiana no amaly zany everina ihany koa ny famerenana ireo cadenseur mba analefana ny fitohana ny fifamoivozana eny amin'ireny fiantsonana ireny efa natao zany tamin'ny andro ny ben'ny tanàna Laura Valomanana ary nahitambokatra afangaina ihany koa ny fikarakarana taratasy rehetra ao amin'ny sehatry ny fitaterana jerena ny famaritan'ireo fiantsonana rehetra azo mampiasaina ijerena vahaolana maika ny amin'ireo mpanao fitaterana santoka sy tsy manara-dalàna apetraka ny rafitra anomezana fahalalàna ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fitaterana sy ny fifamoivozana na ilay antsona hoe renforcement de capacité hojerena ny rafidalàna rehetra momba ny fanasaziana ny tsy fanaran-dalàna ny kolikoly azona mametraka fandaminana vaovao ahitambokatra kokoa Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona Araka ireseka Eko imatakasikara Firenena zay watsangatika Firenena tena vanona fanarenana n'Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra ravalomanana tojo ho an'ny fototra-afitrasa sy ny fampiasam-bola endrika ivelany itsarana ny akanton'ny komina ny fisian'ny fototra-afitrasa mendrika sy mipaka amin'ny filan'ny mponina ho aminy fantatry ny kandida ravalomanana tojo zany koa ireto ny vina atolony ho an'ny vahoaka hitarina sy ampiroboroboana ny fiara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankiny ny mponina sy ny komina indrindra amin'ireo asa lehibe iandraiketan'ny komina ka anomezana valikasasarana ny olona miasa velarina amin'ny sehatra manokana na olona manokana ny fikarakarana sy fampiroboroboana ny fototra-afitrasan'ny komina amin'ny alalan'ny fiara-miombinantoka apetraka ny brigady mpitsirika ny olana isapokotany anao tatitra ara-potoana aingana any amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny komina ahafahana mamaly ny olana eo ny eo
asiana système d'information et de communication amin'ireo olona ny fifamoivozana lozam-pifamoivozana fatsindrano lehibe ivaky lavadavaka amin'ny lalana ary ny lozavoajana azy hotandrona ny asina sy famerenana ny fananany commune na ny préservation et restitution des patrimoines de la CEA arenina ihany koa ireo simba Firenena zay watsangatsika Firenena tena vanona Araka iresika Eko imatakasikara Firenena zay watsangatsika Firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra ravalomanana tojo ho an'ny vehivavy zokiolona olona manana fahasimbanana fanohanana ireo renim-pianakaviana miteraka ny MICSP2 fiterahana mamaimpo sy fanolorana kit de naissance ho azy ireo ampitomboina nisan'ireo vehivavy raisina ho polisy munisipaly sy mpamonjy voina fiarovana ny vehivavy amin'ny herisetra fametrahana sampandrara manokana eto anivon'ny commune andraisy anampy azy ireo amin'ny trangana herisetra na fanararotana amin'seho fanamorana ny asan'ireo vehivavy mpanasa lamba eny amin'ny bassin asiana toerana manokana akanaina sy ivoahana ampitombona isa ireo foto-driavitra natokana ho an'ny olona manana fahasembanana arabatana toy ny parking ny lalana fiampitana sy ny sisa fanomezana fiofanana momba ny asa ho fanohanana ny vehivavy ny olona manana fahasembanana azony izy ireo manamora sy mitady asa mahavelony famisitrahana mamaim-pony ireo zokiolona mihoatra ny 5 taona amin'ny fikarakarana taratasy eto anivon'ny commune toy ny certification na ny copie sy ny fizahampahasalamana fanohanan'ireo zaza sy tanora manana fahasembanana amin'ny fafana izy ireo miditra an-tsekoly Firenena zay watsangatsika Firenena tena vanona Araka iresika Eko imatakasikara Firenena zay watsangatsika Firenena tena vanona fanarenana no Antananarivo renivohitra na fara vina anovanana Antananarivo amelona ny fanantenana ho an'ny mponina avy amin'ny kandidalarana faefatra ravalomanana tojo ho an'ny fanomezanaina avao ireo faritra sy toerana mahafinaritra na ary rénovation des espaces publics atsaraina sy omena endrika ary ampitombonisa ireo toerana malalaka na faritra mahafinaritra eto andrenivohitra mba ahafahan'ny mponina miala voly miaona manao hetsika momba ny kolotsaina milalao sy mitondra ny ankizy maka-rivotra entanana isaky ny boriboritany aneo endrika ivelany mampiavaka azy ohatra fantokoana ny trano na ny toerana iombonana fametrahana amin'ny sisin'alabe na sisin-jaridaina ny marika afantarana ny boriboritany anampy amin'izany ny commune omena endrika ny arabe madio ka ifampitaizaina ny amin'ny sisin-dalana sy eny amin'ny dabapako hiavahan'ny fako isan-karazany Firenena zay watsangatsika Firenena tena vanona Araka iresika Eko imatakasikara Tojo ihany no fitina Ravalomana ny antsika